andraolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka amintsika rehetra indray ry havana amin'izao androany zao manaraka an'ity conférence amenarana varahany ianao ary mirary ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana amintsika rehetrarehetra amin'ity androany ity. Ry havana mitalao sy mangataka amintsika rehetrarehetra mba hitodika eo amin'Andriamanitra amin'izao androany zao. Fiasan'ny vavaky ny marina sy ny maro anie dia mahery raha efa nitranga imbe dehibe ity aretimandrikana ity ary mitovy amin'ny valala ihany izy io. Ny miaramila an'Andriamanitra mantsy eo mijoelona mpaminany eo miaramila an'Andriamanitra ny moka sy ny valala. Rehefa tafahoatra ny zavatra ataon'ny taranak'olombelona dia mandefa ny miaramila an'Andriamanitra. Zany voalaza ny mijoelona any toko faharoa toko fahatelo dia anisa mitovitovy amin'ny valala mandripaka sy ny moka mandripaka sy ny sahona mandripaka tamin'ny fotoan'andro ny aretina. Rehefa misy zavatra tafahoatra ety ambony tany ity mihoatra be zany amin'izay tsy tokony atao dia mampatsiaro Andriamanitra, mibipy Andriamanitra, miteny Andriamanitra hoe ory olombelona tafahoatra ny zavatra ataonareo. Ary tsy mba nahazo an'izany tany Sodoma sy Gomora, tsy mba misy sommation ohatr' zany na amin'ny Sodoma sy Gomora fa tonga dia tamin'iny alina iny dia tonga dia miteny hoe aripaka fa mibebanareo. Fa amin'izao tsika miteny zao dia zao le Andriamanitra mpamindra fo sy miatra mari-po sady be famindrapo dia mantefa amin'ny alalan'ny zavatra be dehibe, miteny amin'ny alalan'ny moky izy, amin'ny alalan'ny valala izy, amin'ny alalan'ny aretimandringana izy hoe ore olona mibebanareo, lasa lavitra loatra nareo io, tafahoatra loatra ny virus ny zavatra ataon'ny satana aminareo ka dia mibeba ka ny eo ambadika zao zavatra misy eto ambony tany zao ry havana dia izao miteny Andriamanitra, miteny eo ambadiky reny Andriamanitra na dia avy amin'ny satana aza zao toe zavatra misy zao dia miteny Andriamanitra. Ary zay olona mandre, zay olona miaino zany dia ho voavontsy. Zao mantsy ny voalaza ny Amosa toko fahaefatra efa niresahana teto fa averiko lizy Amosa toko fahaefatra. Manasanao zany mba handray ny ten'Andriamanitra isika ka hiaraka hijery ao amin'ny boky ny Amosa toko fahaefatra ary manasanao mba andalina kely an'izany amin'izao tsika miteny zao. Amosa toko fahaefatra andiny fahafolo zao ny voalaza efa nanaterako aretimandringana tahaka ny tany Egypte nareo, novonoky sabatra ny zatovinareo sady no baboina koa ny soavalinareo ary napakariko ambavorinareo ny amaimbo ny tobonareo nefa tsy niverina tamika ihany ianareo ozy Jehova. Averiko indray efa nanaterako aretimandringana tahaka ny tany Egypte nareo, tonga dia le frazy farany manao hoe nefa tsy niverina tamika ihany ianareo. Miteny eo ambadiky ny aretimandringana Andriamanitra, miantso ny olona hibebaka Andriamanitra. Ko manasanao amin'ity androany ity zao toe-javatra misy eto ambony tany zao dia zao tsy toe-javatra any amin'ny firenena anankiray zao fa universel. Ka zao tena miteny amin'ny planeta mihitsy Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra, fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra. Zay le voalaza tamintsika maly tamin'ny andro farany hoe ny filazantsara mandrakizay amin'ny andro farany, ny tenin'Andriamanitra amin'ny andro farany dia ho amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny. Ry havana ny antso atao zany androany dia ity, miantso ny olona rehetra Andriamanitra, ny manam-pahefana rehetra, ny stara rehetrarehetra, ny vedety rehetrarehetra, mpanao sport rehetrarehetra, mpanao politika rehetrarehetra, mpitsabo rehetrarehetra, ny olombelona rehetra isatsokajy reto ambonin'ny tany, ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny hibebaka. Ry havana hibebaka. Efa niresahana teto tamin'ny conférence folo andro voalohany ry havana fa nisy aretimandripaka ane tamin'ny numéro 120 numéro 120 to amin'ny numéro 120 dia nanaikitra ny zarak'Israely ny menarana afo tany anefitra. Inona ny antony? Ny antony dia efa niresahantsika teto. Ny antony dia ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahafolo, Korintiana voalohany toko fahafolo andiny fahafito dia hoe mihinana sy misotro ny olona tamin'izany sy manompo sampy be zay tsy izy dia naringa an'Andriamanitra ozy ny Korintiana voalohany toko fahafolo andiny fahafito, naringa an'Andriamanitra tendakanina ny olona tamin'izany dia milalao zay tsisy. Amin'izao tsika miteny zao dia morongatra koa zao ny kilalao morongatra ny kilalao amin'izao tsika miteny zao. Ty fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona amin'izao fotoana izao,
ty fafinareta zany weekend zany moa eto ambonin'ny tany am'izao tsika am'te zany weekend de lany amin'ny fisotrotoka amin'ny fijangajangana famonon'olona sy ny sisa zany ange zao ny eto ambonin'ny tany am'izao tsika am'teny zao lany amin'ny kilalao ary ny zavatra rehetra na filma na jeu na sport ninina am'izao tsika am'teny zao tsy ratsy akory fa lasa Andriamanitra mihitsy manodina ny sainy olombelona tsy fantoka amin'Andriamanitra eo am' Jesosy Kristy zay ho avy tsy ela ntsony eny am' raha ho lanitra averiko indray ao amin'ny Korintiana voalohany toko 7 ny 7 de hoe ny hinana sy misotro sy milalao izy ny olona de manompo sampy ary ny 9 ndray de zao mijangajanga ny olona na tonga le menarana afina andripaka tany anefitra mijangajanga zay tsisy ny olona ary le fijangajangana de voalazan'ny Korintiana voalohany toko 9 7 fa fijangajangana sodomita maka vadin'olona ozy izy sodomita mpanompo sampy sy ny sisa de tsy navelako ho an'ny kanana mihitsy reo olo reo fa naringan'Andriamanitra tany anefitra hoanatra ho an'ny olona any amin'ny andro farany ary tamin'ny fijangajangana io de soritiny soratra masina manokana hoe 3 sy 4 alina no naripaka tao anatin'ny ray andro 3 sy 4 alina ny ripaka tao anatin'ny ray andro zany ny record tamin'ny virus tety ambony tany record ray andro 23 000 décès 23 000 noho ny fisotrona famamona fijangajangana de zany ray andro tamin'ny andro ny zanak'Israely nomeri 1 zay fa efa nresantsika tetikoa le 7 alina ndray aretina nandripaka olona 7 alina tao anatin'ny 3 andro zany ndray ditantsika tao amin'ny tantara voalohany toko 1 Davida ndray no nidiran'ny virus ny aretina am'izao tsika am'teny zao de avy any amin'ny biby le coronavirus zany avy any amin'ny biby makany amin'ny olombelona de ripaka zany ny olombelona am'izao tsika am'teny zao fa tamin'ny andron'ny Davida teto avy any amin'ny Davida ny virus niditra tao amin'ny sainy Davida Satana ozy ny tantara voalohany toko 1 niditra tao amin'ny Davida Satana ary de nandika ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra de nampisafidian'Andriamanitra izy hoe problème telo taona ve sa telo volana sa telo andro de ozy Davida hoe aloka sy ny tananao arety mandrigana 3 andro de rehefa nandripaka rehefa niatra zany arety mandrigana zany de zao 7 alina tao anatin'ny 3 andro 7 alina tao anatin'ny 3 andro zany hoe raha atao zany ny salanisa de zao ray alina isaky ny ray andro ray alina isaky ny ray andro matsiravina koa zany fandripahana tany andron'ny Davida zany ary ny virus tam'izay de niditra tao anatin'ny saina tsy tamin'ny vava fa saina riavana tandre mivavahady-tsaina am'izao fotoana zao miditra eo amin'ny maso misofina amin'ny vava tanana ny adalana sy ny fahotana am'izao tsika am'teny zao miditra ny toerana rehetra misy am'izao fotoana zao de hidiran'ny Satana avokoa saina tsy tenenay tso ary de tam'izany fotoana zany 7 no maty tao anatin'ny 3 andro zany voalazany tantara voalohany toko 1 de hoe tao anatin'ny 3 andro monja de 7 no maty riavana fa androany de ilaza aminao ndray 4 sy 4 alina ndray maty ny aretina tamin'ny tantara anankiray anasanao zany mba andinika ty tantara anankiray ty ndray tsika 4 sy 4 alina no maty ny ty aretina anankiray ty ndray rehefa tesitr'Andriamanitra tamin'ny zavatra nitranga tamin'ty ndray mitoraka ty de zao 4 sy 4 alina ny maty fa inona ndray ny zavatra nitranga manasanao ary mba hanaraka ty zavatra miseho ity zao ny zavatra nitranga na tonga zany fandripahana aretina 4 sy 4 alina zany ao amin'ny numeri toko 5 numeri toko 5 ary ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy manaraka vakitsikasika vetivety numeri toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 vakitsika zao voalaza ary mitoetra tao Sitima ny Israely de ny atomboka mijangajanga tamin'ny zanakavavy Moabita izy fa ireo nanasan'ny olona hihinana amin'ny zavatra novonoany ho fanatitra ho an'ny Andriamanina ka ny hinana ny olona sady nikoaka tamin'ny Andriamanina de ny ray tamin'ny bala-peora ny Israely ka nyrehatra tamin'ny fahatezeran'i Jehova tantara hafa ndray ty reo ndray ny zanak'Andriamanitra reo ndray ny olona matahotra an'Andriamanitra rehefa tonga tao Sitima de zao nanomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavy Moabita magaga fa tsy mifanalavitra foana amin'ity fandringanana ty eo amin'ny baiboly ny fijangajangana ny jangajangana tamin'ny Moabita ndray ny zanak'Andriamanitra
jangajanga tamin'ny Moabita. Ary eo amin'ny andiny fahaenina ary andiny fahaenina dia zao mivoalaza ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy Midianita teo amin'ny rahalahy teo imasy Mosesy sy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra zay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fiona. Ary raha nahita an'izany Fineasy zanak'Eleazara zanak'Arona mpisorona dia nitsangana ny ala teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefina teny an-tanany dia nandeha nanaraka an'ilay lehilahy Israelita tao anday izy ary nataony ray nandefina izy roa dia ny lehilahy Israelita sy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany amin'ny kibon-dra vehivavy dia nitsahatra ny arety mandringana. Ny zavatra isaretako ny sainao dia izao arety mandringana namonona olona 3,4 tao amin'ny fijangajangana Sodomita sy ny fanompo-tsampy dia le arety mandringana indray izay nahafaty olona 7 eo anatin'ny 3 andro dia tao ny fanompo-tsampy lasa miaraka amin'ny Satana Davida. Fa ato amin'ity 4,4 ity indray dia izao ny antony voalohany ambarany numéro 20 na tonga ny arety mandringana dia izao jangajanga indray ny zanak'Andriamanitra riavana misarika ny saintsika rehetrarehetra androany manokana mirongatra eto amin'ny planeta misy atsika any amin'izao tsika amin'ny teny zao riavana ny fijangajangana ary fijangajangana amin'ny sens anankiroa heviny anankiroa fijangajangana rabaky teny zany hoe tena fanaparana mihitsy titaova anankiray amin'ny olombelona ity amin'izao tsika amin'ny teny zao dia tsy voafe mihitsy miparitaka ane ohatry ny anana eny an-tsena nge riavana ny film mamofady olombelona sy biby miparitaka ane amin'izao tsika amin'ny teny zao amin'ny tsary sy ny film rehetrarehetra ny fahotany Sodomita miparitaka ary tsy zany any mahazo lakatra eny amin'ny pilipitrane oziny matoy 420 rehefa hitanareo mitsangana eny amin'ny fitoerana masina ny fahotan'ny fandravana zany hoe mahazo laka rehefa hitanareo mahazo laka hatrany am-piangonana fahotany Sodoma nandravana tanàna dia zao mantsiro amin'ny Jehova riavana dia eto indray avery nomery fa ao ambadiky ny fandringanana tamin'ny arety mandringana ty fijangajangana ty riavana ho avy Jesosy Kristy. Za dia misarika ny maiso rehetrarehetra misarika ny sainy rehetrarehetra zay manatrika an'ity conférence ity tsy ho variana fotsiny amin'izao aretiny zao tsika sy amin'ny zavatra rehetra fa izao tena hifarana ny tantaran'ity tany ity mibebay isika matahoran'Andriamanitra dia mibebay isika riavana fa tena tonga eo amin'ny faratapony ny fahadalana sy ny fahotana zao planeta misy atsika zao ary manasanao manokana ho any amin'ny Jérémie vetivety tsika Jérémie 3:20 andiny 10 Jérémie 3:20 andiny 10 dia zao ny voalaza Jérémie 3:20 dia ny andiny 10 raisikely nge baibolinao vetivety Jérémie 3:20 andiny 10 andiny 10 dia zao ny voalaza fa feno mpijangajanga ny tany fa feno mpijangajanga ny tany milohany aviny Jesosy ny amin'ny raha ho lanitra dia mampiteny mona miditra ny taranak'olombelona amin'izao taonjato misy atsika izao ary zany koa ny zavatra nitranga tamin'ny andro zanak'Israely tao amin'ny numéry 5:20 riavana feno mpijangajanga ny tany feno ary fahotana anankiray koa zay nataondry zareo na tonga ny aretina nitranga dia izao eo amin'ny andiny miveno amin'ny numéro 10:20 tsika andiny faharoa fa ireo nanasan'ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonoana ho fanatitra ho an'Andriamaniny ka nihinana ny olona sady nekoaka tamin'Andriamaniny na tonga n'Andriamanitra nandripaka ndray teto amin'ny numéro 5:20 dia zao vavaka tamin'Andriamanitra hafa niala tamin'ilay Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany niala tamin'ilay Andriamanitra tompony aina namorona ny masoandro sy ny kitana ny olombelona ary dia mivavaka tamin'Andriamanitra hafa ary eto tamin'ilay Andriamanitra hafa dia zao tena zavatra mamofady fa eo amin'ny andiny fahadimy andiny fahefatra sy fahadimy dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy alao ny olona rehetra ary atony tandrifin'ny masoandro eo anatrehan'i Jehova ireo nijangajanga ireo mba hitsara ny firetan'ny fahatezeran'i Jehova amin'ny Israely dia hoy Mosesy tamin'ny mpitsara ny Israely samia anareo mamono olo-beheziny izay niray tamin'ny Bala-peora. Ny solution zany tamin'ny andron'ity ty aretina mandripaka olona 4,4 ity dia zao tena le olona mihitsy naripaka reo olona mijangajanga sy reo olona mivavaka tamin'ny Andriamanitra Bala-peora riavana ny salamo 9:1 ny salamo 9:1 ny manazava tsara ty adalana tany
tamin'ity ndray mitoraka ity salamo enina am'zato doke tsika sianao any amin'ny salamo enina am'zato vetivety salamo enina am'zato ary ny andininy fa 8 de zao ny voalaza salamo enina am'zato ary ny andininy 8 de zao ny voalaza nikambana tamin'ny bala-peora ireo ka nihinana ny fanatitra ho an'ny maty nikambana tamin'ny bala-peora ireo ka nihinana fanatitra ho an'ny maty tao amin'ity tanàny ity Sitim de na ao amin'ny toerana io zany de manjaka manokana ny fivavahana sy firaisana maty ry havana amin'ny maty ary misy fanatitra hoentina amin'io maty io de tsina koa faty olona vonoana no alefa ao ary de rehefa manao io fivavahana io de mihinana sy misotro ary mitondra fanatitra faty olona be de be ho an'io bala-peora io zany Andriamanitra somary spesialy ity ry havana anisana tonga ny fandringanana tamin'izany ao amin'ny numéro 7 de voalaza hoe 4 ny maty anisana tonga ny fandringana io de zao vavaka sy firaisana manokana tamin'ny bala-peora zany hoe firaisana maty ry havana manjaka am'izao tsika miteny zao ny fivavahana amin'ny maty pacte amin'ny maty amin'ny satana ary ty fivavahana amin'ny maty de mitaky faty olona be de be faty olona tena mirarakopana mihitsy zany ny zavatra nitranga tamin'ny andro nyity tany Sitima ity ary de tezitra Andriamanitra satria mitondra faty olona be de be zany de tsy maintsy natrahatra io fanimpotsampy avoleta ary faratapony io amin'ny fanimpotsampy donc evakitsika kely ny andiny fa enina amby telopolo ka hatramin'ny 7 amby telopolo amin'ny fahotana tamin'ny numéro 20 andiny enina amby telopolo ka hatramin'ny 7 amby telopolo de zao voalaza de nanompo ny sampony izy ka de nody fandrika ho azy zany averiko de nanompo ny sampony izy ka de nody fandrika ho azy izany andiny ny 7 amby telopolo namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny demonia ireo namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny demonia ireo ry havana ny natonga le 4 tao amin'ny numéro 1 amby 20 de zao misy fanimpotsampy zay mitaky faty olona be de be miaraka amin'ny fijangajangana ndresantsika teo ary de niditra Andriamanitra niditra tsehatra Andriamanitra tsy maintsy naripaka sy naringa an'ireo olo reo ry havana mirongatra nge zany am'izao amin'ny teny zao mirongatra satana ny ry havana satana ny eo ambadiky ny faty olona be de be mirarakopana ety ambonin'ny tany satana ny eo ambadiky reny ozy Andriamanitra tsy sitraka ozy ny afatesan'ny ratsy fanahy fa ny mba hibebana ny zavatra tsy sitraka Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra zany ny mahafaty ny olona ary tsy Andriamanitra zany ny mamono olona tsy sitrako ny afatesan'ny ratsy fanahy ozy Jehova fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra de ny hibebantsika sy ny avoavonjy atsika fa ny tena ao ambadiky ny fahafatesana sy ny fandripahana amin'ny alalan'ny fahafatesana satana sy ny fahotana ary teto de izao ny ty fivavahana anankiray ty fanimpotsampy ray ty bala-peora ny anarany de izao mitaky olona be de be ho vonoana ho aripaka ho fanatitra ho an'ny maty ary io maty io de tsisa fa satana ry havana ao amin'ny mpitory-teny toko 7 manasanao kely vetivety mpitory-teny toko 7 de misy an'izao teny zao mpitory-teny toko 7 ary ny andininy 5 fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mahalala na inona ary tsy manana valim-pity itsony izy adino ny fahatserovana azy na ny fitiavana na ny fankahalana na ny fialonana de samy efa levona sady tsy manana anjara itsony mandrakizay am'izay atao aty ambany masoandro izy ny baiboly zany de manambara amintsika rehefa maty ny olona anankiray tsy afaka mita tsy afaka manao na inona tsony aty ambany masoandro ny maty ozy ny soratra masina mpitory-teny toko 7 manomboka amin'ny andiny 5 ka hatramin'ny 1 tsy misy maty zany azo angatahana famelan-keloka azo angatahana fitahina tsy misy maty afaka mipotra ety ambonin'ny tany tsony hoe iny fa mipotra andray nento dadafara dadabe tsisy an'zany ozy ny baiboly tsy manana anjara itsony am'izay zavatra atao ety ambany masoandro ny maty koa iza no mipotra sy miseho iza le maty anaterana fanatitra ry havana iza le maty anaterana fanatitra tany bala-peora satana io ry havana ary zay ke le tenin'ny satana tany edeny rehefa nampihinana ny eva izy nampihinana ny eva ny tsy fihinana de izao tsy ho faty tsy akory ianareo ozy izy tsy ho faty tsy akory ianareo ny zavatra anankiroa
iantona ny principe satanika de zao ny zavatra anakiroa iantona ny principe ny drafitra politika ny satana de zavatra anakiroa voalohany fandikana ny didin'Andriamanitra fa nitsakitsahana ny teny sy ny didin'Andriamanitra faharoa io tsy fahafatesana io miafinao ambadika ireo zavatra ireo ny asan'ny satana de zao fa nitsakitsahana ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra hoany ozy izy hoany io fa efa eo ambany fahasoavana nareo hoany io faharoa tsy maty tsy akory anareo ary mandraka androany de lolovin'ny satana io teniny io tsy maty ianareo ary eto de milaza aminareo manokana fa le fanatitra ho an'ny maty zany ary amin'ny salamenina amin'ny zato andiny fafito amin'ny telopolo izy izy hoe namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny demonia ireo eny nandatsaka raha marina izy de ny raha ny zanany lahy sy ny zanany vavy zay novonono fanatitra ho an'ny sampony kanana ka de mametaveta ny tany tamin'ny raha izy riavana zany nataony zanak'Israely tafiditra tao anatin'io tanàna io izy tanàna zay tena tanàna tena matsiravina satria sady mijangajanga loza tany ary indrindra manao mivavaka amin'ny maty amin'ny satana mivatana io demonia izy izy le filazana azy eo amin'ny andiny fa fito amin'ny telopolo de hoe namono ny zanalahy sy zanany vavy fanatitra ho an'ny demonia izy nefa ery ambony ery izy de miteny hoe ery amin'ny andiny valo amin'ny roapolo de hoe nikambana tamin'ny bala-peora reo ka ninana fanatitra ho an'ny maty de jerevo le zavatra anakiroa ho an'ny maty fa ny tena marina ho an'ny demonia ko manasanao androany riavana manasanao androany efa hitanao ve ty toko sy andininy ty Korintiana faharoa toko faha 1 Korintiana faharoa toko faha 1 Korintiana faharoa toko faha 1 de zao mivoalaza ary ny andininy fahatelo 10 fa apôstôly santoka izy reny mpiasa mamitaka ka de mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôliny Kristy iseho eny amin'ny raha olanitra ohatra misy apôstôly ipotra eny amin'ny raha olanitra Petera ary Jauna ipotra eny amin'ny raha olanitra ny apôstôliny Kristy misy apôstôliny Kristy ohatra ny mandondona any an-trano any mitondra tenin'Andriamanitra be de be amin'ireny apôstôly mipota tapoko reny miseho reny apôstôly santoka ozy ny tenin'Andriamanitra mampiova ny endriny satana tahaka ny apôstôliny Kristy fa tsy apôstôliny Kristy io zany ny stratégie satanika maka ny endriky ny apôstôly izy maka ny endriky ny mpisorony izy maka ny endriky Kristy mihitsy izy fa tsy izy koa tandremo fa miafinao ambadiky ny maty satana ary ny andininy faha 7 de zao ary tsy mahagagy zany fa satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjely ny mazava reny hazo ivavahany reny reny sampy be de be ivavahantsika reny anjely olona riavana le zavatra ataon'ireny de satana no manao azy de ohatra ny anjely manao azy ohatra ny olo-masina manao azy fa tsy zany ozy ny mpitoro teny tsy manana anjara ntsony aty ambonin'ny tany ny apôstôly efa maty ny olona efa maty tsy manana anjara intsony tandremo ary eo amin'ny andininy fa 12 koa de tsy zavatra kely koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha mimpanompony satana koa no mampiova ny endriny ho tahaka mimpanompony fahamarinana ka ny ao ambadiky le vavaka amin'ny bala-peora zany de zao miseho ton'ny anjely miseho ton'ny apôstôly satana ao ambadiky ny maty reo efa maty fa ny tena marina de satana io miasa io ary de tezitra Andriamanitra de naringan'Andriamanitra reny olona ireny tamin'ny andro nomeri 5 riavana naringan'Andriamanitra manasanao vetivety a ao amin'ny Jeremia toko voalohany 1 sy 4 Jeremia toko voalohany andininy Jeremia toko 10 azafady Jeremia toko 10 ary ny andininy 1 sy 4 zao voalaza ny 1 zao ny lazainareo am'ireny ny amin'ny Andriamanitra zay tsy mba manao ny lanitra sy ny tany de ho levina tsy ho amin'ny tany na ho aty amin'ny lanitra ireny averiko indray zao no lazainareo am'ireny de ny amin'ny Andriamanitra zay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany ho levina tsy ho amin'ny tany na ho aty amin'ny lanitra ireny manasanao a ninonina zavatra ivavahanao ka tsy le Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany ho levina ireny ary loza de zao levina miaraka aminy ianao raha tsy mibebaka andininy 7 efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana
menarina noho ny sarin-javatra voasikotra ny mpanefy volamena rehetra fa fitaka ny sarin-javatra anidina sady tsy misy fofinaina ao aminy. Ry havana, ny zavatra rehetra ivavahana zany akoatra an'Andriamanitra. Menatra ianao raha mivavaka amin'izany raha tonga eny amin'ny raha olanitra Kristy. Homenatra ianao, homenatra, ho aringana sy ho ravana ireny. Zay zany le afatra tamin'ny conférence talohan'ny androany dia zao matahorana Andriamanitra ka mivoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Ary miankohofa aza miankohaka intsony afa-tsy amin'le nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy zay rehetra eo aminy ry havana. Aza miankohaka intsony afa-tsy eo. Dia tsy zany fa Jesosy Kristy lay tompo sy mpamonjy zany hoe le namorona an'izao tontolo zao sy namonjy an'izao tontolo zao ary ho avy eny amin'ny raha olanitra. Mifona ho atsika izy amin'izao tsika amin'ny teny zao. Ry havana, zany le tantara nomero toko fa 10 teo ka manasanao hiverina kely any vetivety isika. Ao amin'ny 17 dia zao ary raha nahita an'izany Finiasa zanak'i Eliezer zanak'i Aronam-pisorona dia nitsangana niala tao amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefina teny an-tanany dia nandeha nanaraka le lehilahy Israelita tany anday izy ary nataony ray nandefina izy roa. Ry havana, ny fibebahana ny zavatra fanafody zao aretina izao dia tsisy ninina fa tsy mifialana amin'ny fahotana, fialana amin'ny fijangajangana, fialana amin'ny zavatra rehetra tsizy zay mety mahazo ny fiainantsika. Ko manasanao ny amaranantsika zao fotoana zao 7 minitra farany dia ity misy teny eo amin'ny Salamo 7:100. Salamo 7:100 andininy 3:10 zao ny voalaza 3:10. Dia nitarana tamin'i Jehova ireo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Dia nitarana tamin'i Jehova ireo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Manasanao tsy problema ny aretina, tsy problema ny tsy fisian'ny sakafo, tsy problema ny olana mety mahazo atsika. Efa niresahako teto tamin'ny conférence tany aloha fa sekoly université an'Andriamanitra ny fahoriana. Any amin'ny Joba 4:30 dia efa ny tenin'Andriamanitra hoe nogadraiko tamin'ny fahoriana izy sisy gadra ny fahoriana. Dia raha manokatra ny sofina izy hiay ny fananarana ka mifona dia ho lany amin'ny fiadanana ny fiainany ny andro ny rehetrarehetra. Manasanao anatin'izao krizy zao, sakafo ny masinao, sakafo fonao, banjiny Jesosy Kristy mifona amin'ny adalana zay natao rehetrarehetra. Dia hitantsika Andriamanitra ary zay le voalaza teo Salamo 7:100 andininy 3:10 dia zao dia nitarana tamin'i Jehova ireo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Ny mahatsara ny fahoriana dia zao lasa mitaraina ianao, lasa mitady an'Andriamanitra ianao. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahorian'Andriamanitra. Ny mahatsara ny olana sy ny problema dia zao lasa mora miantso an'Andriamanitra ianao, lasa mora mandoalika ianao, lasa mibebaka ianao, lasa mitomany ianao, lasa manetry teny ianao, mitaraina ianao, mangataka famindra-posy famelan-keloko amin'Andriamanitra. Averiko indray dia nitaraina tamin'Andriamanitra ireo raha ory ny zavatra ao ambadiky ny fahoriana dia mora mahita an'Andriamanitra. Ary manasantsika malagasy zay mena an'ity conférence ity mba hibebaka hiatoraka eo amin'ny Kristy le zanak'ondro ny Paska ry havana. Ny antony amonina Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana dia hitondra ny fahotantsika koa mibeba isika. Potsiro amin'Andriamanitra ny lasa ny fahotana rehetrarehetra. Miantso manam-pahefana rehetrarehetra eto ambonin'ity tany ity mba hibebaka sy hitoraka eo amin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny 9:20 sy ny 20 amin'io Salamo 7:100 dia zao ny voalaza. Salamo 7:100 9:20 sy ny 20 dia zao dia nitanana tamin'i Jehova ireo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Averina indray dia nitarana tamin'i Jehova ireo raha ory. Misy ekôly anankiray, sekoly anankiray zay mahatonga antsika ho lasa zanak'Andriamanitra dia ny fahoriana zany. Ny université ty ambony tany dia mahatonga olona anankiray ho lasa ingénieur, ho lasa inspecteur, ho lasa professeur, ho lasa manampahaizana sy ny sisa gestionnaire. Fa misy ekôly anankiray ty ambony tany mahatonga ny olona ho lasa zanak'Andriamanitra, mahatonga jiolahy, mahatonga mpanompo-sampy, mahatonga olona avy any amin'ny bala-peora zany hoe olona mivavaka amin'ny maty, amin'ny razana, olona manao pacte amin'ny Satana ho lasa zanak'Andriamanitra. Aizy zany ekôly zany ry havana, fahoriana. Dia nitarana tamin'i Jehova ireo raha ory dia novonjeny tamin'ny fahatereny. Dia eo amin'ny 9:20 nandefa ny tenin'Andriamanitra mba hasitrana azy ary hanafaka azy tamin'ny longo ny anjerana. Averiko indray, nandefa ny tenin'Andriamanitra mba hasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longo ny anjerany. Zao conférence aranao isan'andro zao zany dia amin'ny 5 maraina amin'ny maraina dia amin'ny 5 sasany amin'ny hariva
indraindray mety misy an'le fotoana spesial tsy maintsy mandeha de mety taraiky kely zany na lasa lo kely fa manasanao mba hanaraka de lazao ny olona rehetrarehetra ka zao mandefa ny tenin'Andriamanitra asitra anazy ao anatin'ny fahoriana zany de zao mandefa teny Andriamanitra mandefa teny Andriamanitra anadio sy anasitrana antsika. Misy biby anankiray eto ambonin'ny tany tovitovy amin'ny olombelona manamboatra trano amin'ny alalan'ny fotaka de rehefa vita ny trano amin'ny alalan'ny fotaka sy te maromaro zany de lasa izy maka biby hafa zay tsy mitovy amin'ny mihitsy fanday ganifa sy olotra sy ny sisa de alainy reny biby reny de tsindromony kely misy zavatra atsindrony any amin'ny any de alefany ao anatin'le trano fotaka de rehefa afaka andro maromaro aty aoriana de lasa fangaraka reny biby reny fanday ganifa olotra de tsika io de mitovy amin'izany mpamon'olona mpangalatra mpanao paky tamin'ny satana mpanompo sampy mpanitsakitsaka mpaniratsira ray aman-dreny fa rehefa voatsindro ny tenin'Andriamanitra isika voatsindro ny tenin'Andriamanitra filazantsara isika de mahagaga fa be deabe ny mpamosavy sy mpamon'olona mpanao politika lasa zanak'Andriamanitra be deabe ny mpanao akery sy mpamitaka lasa zanak'Andriamanitra riavana nandefa ny tenin'Andriamanitra mba hasitra anazy ny fanafody tena manasitrana atsika riavana de ny tenin'Andriamanitra manasanao arao zao conférence izao apartao zao conférence izao ary banjiny le miarana varahana io a le logo eny amin'ny pharmacie Jesosy Kristy banjiny io de mibeba aminy de torio zany Jesosy Kristy zany fa amonjy anao izy averiko vakina le teny de nitarana tamin'ny Jehovah ireo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny Salamy 7:120 manaraka nandefa ny tenin'Andriamanitra mba hasitra anazy ary nanafaka azy tamin'ny longony anjerana natohina ny fianjeranao natohina fahalavonao natohina faharatsinao sitra ny tenin'Andriamanitra sitra ny Jesosy Kristy zany natohina poizina venin poison tafiditra ao aminao amin'ny tokantranonao amin'ny zanakao sy ny vadinao ka misokatra ny sofinao ankehitriny miaino ny tenin'Andriamanitra ary makatoy izany de ho sitrana ianao vavaka isika Andriamanitra mefa zavatra rehetra de raha laza saotra natolotra ianao misaotra tompo ny amin'ny fitatana sy ny fitarianao misaotra Andriamanitra ny amin'izao fotoana lehibe natrianay androany izao tompo malalo apio zay mehody maso zay Andriamanitra ahitanay fa tsy kisendrasendra kory ny aretin'Andriamanitra nahafatesana olona 3,4 akehitriny dia nasehonao teo indray Andriamanitra ny maty ny 4,4 Andriamanitra noho ny fanompontsampy bala-peora vavaka amin'ny maty fanaterana fanatitra faty olona ho an'ny maty akehitriny Andriamanitra de mirarakopana ny faty olona eto ambonin'ny tany Jesosy o mehody maso zay Andriamanitra hitanay fa ho avy ianao tsy ho ela itsony ka de hibebaka izahay arengany Andriamanitra ho be deabe ny olona mandre an'izao teninao zao ho sitrana ka hialy eo amin'ny longo eo amin'ny fahotana zay ny anjerana amin'izao fotoana izao ka etoraka eo aminao Andriamanitra de manapia Andriamanitra zao fandarana izao mba hanova olona maro ho anao misaotra tompo amen sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray ami